sini di buku lamena netono na izay lela tokola izay lela tovavy dia raha malala fa ny fotoanatsika dia tahaka ny arabena tamin'ny vahoaka ianareo olo manakaza rehetra tonga eto Androany tombokazo tompokivavy. Isy fanazavana tsotsotra ataon'ireo ray aman-drenitsika izay namorona ny fizaroana tamin'ny fotoanandro tany amin'ny taona 1970 izay ka tsy salovana ny anjarany afaka mantena fa zahay kosa amin'ny filohan'ny fikambanana fizaroana Perinasa dia fady arabantsika rehetra trampitany izany amin'ny fotoana lehibe izany ary miaraba tonga soa entiko. Ny fikambanana fizaroana na somary tsy dia eno aza ndraindray dia miezaka manao ny anjara tandrifiny amin'ny adintana sosialy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Misy ny atao ny andraikitra efa mazatra antsika ny fanotronana ankatsarana na ankaratsiana. Misy ihany koa ny ezaka atao hoe antonontonony ihany amin'ny fampanantonana sy fampionana antsika vatona sotro ny tany izay hitatsika tanatin'ny rotaratatoato fa mba nisy ezaka natao mikasika an'izay. Sy amin'ny fitoposy nationalive dia tafajoro ny fikambana amin'ny anarany fizaroana. Farisahirana, sometosety ary somarika tokoa reo mpikambana satria tena roso tokoa ny dita amin'ny fotoana fa tsy vazovazy intsony fa vita ara-panjakana ny fizaroana. Ny an-tanin'ny fitiavana nefa tsiraray ary samy niezaka ampanoso ny fikambanana. Marina reo tokoa le teny filamatra ny fizaroana amin'izao fotoana izao manao hoe mandray andraikitra mahavita raha. Ary dia tena mahavita raha tokoa satria tonga amin'izao fa 10 taona izao ny fizaroana. Raro loatra raha ankalazaiva izany fa 10 taona izany satria tamin'ny 20 taona ny fizaroana no nisy fanamarina fitsika taona natao naletsietsika ihany koa tamin'izany fotoana izany efa adino zany satria fotoana mandeha ihany ka androantsika izao dia ankalaza anomboka ankalaza ny 10 taona ny fizaroana. Inona ny antony? Ny antony dia satria fankalazana antsika taona dia manamarika fa velona sy noroborobo ny fikambanana iray. Ary ny fizaroana dia anisan'ny fikambanana velona sy noroborobo satria na fahitana anao zao fotsiny azy dia mampirofi mitoka amin'ny tenany mikasika izany. Efa volana maro no nisorona ny afo ny komity mpanomana sy mpandrindra ity tavelitretokola ity. Ary efa azo lazay fa masaka ny naona ka dia zany mampiray anolotsotra androany amin'ny ankapobe ny fisotroresika anamarika izany pomikarazana fa 10 taona izany. Fandibiazana ny hoe mitarika ny province Tomasina. Tao raha mila manana mbola zazakely tamin'izany avela mpandrotraka ny Nosy-Bianal. Tao ranao avy manana izay taditiko zany teneniko eto. Tao Nady Samiel. Tao ny dadako da Adrien. Sy anabaviko moa io solitenany mampitsangana ny kianao mba olona. Izy no solitenany ministra Roland Ratsiraka dia misaotra moa zany madama manotrona ny fizaroana. Ono aby monsieur Rakototra Soava raha tamintsika conseil provincial ianao ministre any reharehantsika zanako Tomasina tamin'izany tamin'ny fitondrany Ratsiraka fa isika dia somary avaravara-patana ihany amin'ny fitondrana tamin'ireny. Inona ary ny trano nandeha tsara io laka loatra io
ary mitsampitsampikina kely tompoko ny zavatra resako aminareo fa miaraka nanao propagandy amin'ny maha hoe notable angambany président Fizato zaho miaraka tamin'ny Andriamatoa Herla Jonathan Mampianina tany aloatra docteur Jimina hitanatany madame Hortensina hitanatany misy zavatra tena nampivaraontsana ny fo eo anao monsieur tamin'ny président Ratsiraka tamin'izany eo koa anao Rahalahabato misy ancien ministre maromaro hoe ity ve no ny hafarany lakaloatra Vai volana ke otrany ministry teny na. Manoloana antsika menakavy izao satria voalohany indrindra aloha dia fampahafantarana anay ary efa aveo moa izy zareo dia aseko mampresente ny tenany zareo fa ny tiako tenena dia voninahitra lehibe ho ahy no tonga manatrika izao fanazana izao satria amin'ny zanaka tsy anaka loatra ny tenako dia raisiko voninahitra ny nandrotrika ny fizaloatra ity ka manomboka izao zany dia hiaraka amin'ny fizaloatra zany i Andriamasimanana Olele. Faharoa manarakarak'izay dia faly miaraban'ny présidenty fizaloatra nahatratra ny 35e anniversaire. Bon anniversaire fizaloatra. Ny tantsika ato amin'ilay fizaloatra moa dia efa herinareo teo daholo ny tantarany mety fizaloatra fa ny tiako mafisina dia ny fifankatiavantsika, ny fifandraisantsika ary ny fifanotronana. Zava-dehibe ary tena zava-dehibe amiko za samirery ary mino angambo fa tena zava-dehibe koa zany amintsika avy any amin'ny faritra aloatra ka dia manantena zany ny tenako fa hiara-iazitsika, hiara-nasolotra ny aloatratsika, hiara-nasoa ary mangataka ny fiara-miasa indrindrandrindra satria manana olo mangamaro be ka tsika ato eto zao matazana an'io zao hoe tena be dia be sy manodidana amin'ny tentenina koa zay voalaza teo am'izay. Kely angambany madame Auréline Andriamasimanana dia voafidy ihany koa izy ho filoha ny voamierany fanabeazana dia mifanampiasa ary fantatsika avy any amin'ny antsika ho fizaloatra zany fa raha resaka fanabeazana zany ka resaka teny-meram-pirenena dia Auréline Andriamasimanana zany no présidente de commission éducation nationale zay ihany fa rasoatsika dia miarahavantsika rehetra tratry ny fahajina telopolo taona fizaloatra ekaleka ho iroborobo hatrany zany fiavanana zany sotra. Saya boleh tengok